Salut à tous, aujourd'hui Miss te fait un partage. Fiadanana tia zara fohy amintsika fotsiny momban'ny Fahendrena miaraka amin'Andriamanitra. Misy Tenin'Andriamanitra zay fantatsika loatra zay hoe ny fatahoan'Andriamanitra ny fiandohan'ny Fahendrena. Mila matahotra an'Andriamanitra mantsika raha tena te anana Fahendrena zay tian'Andriamanitra ananantsika amin'ny maha kristianantsika. Misy Tenin'Andriamanitra ray vakiako zay tena mazava, tsy asiko resaka be, manazava bebe kokoa an'izany hoe Fahendrena miaraka amin'Andriamanitra zany ao amin'ny Jakoba 3:7 Jakoba 3:7 ny 5:17 vakiako amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahendrena izay avy any ambony de madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mihanahana na miatsara velatsy. Mazava tsara zany teny zany asaiko ianao hamaky ny Jakoba 3:7 ray manontolo mihitsy zay tena mazava mihitsy ho amin'ny androany fa tena misy hafatra tsara be tena hoe fonosiny io Jakoba 3:7 io. Raha ohatra ka mandingitsika ireo teny rehetrarehetra lazainy ato ny momban'ny hoe inona atao fahendrena avy any ambony de inoko fa misy zavatra tian'Andriamanitra hovaina ato amin'ny fiainantsika, hovaina ao amin'ny fotsika, hovaina ao amin'ny fomba fisainantsika sy ny fiainantsika isan'andro. Ndao tsika angataka amin'ny fanamasina mba tena hanome an'ilay fahendrena avy amin'Andriamanitra. Fiadanana ho anao sy ny ankohonanao de Tahin'ny Tompo daholo